voalohany indrindra aloha ny tombontsoa azo ho an'ny firenena rehefa misy fandalovana olona lehibe ary indrindra sady rain'ny mpino maneran-tany no ihany koa chef d'état zany na hoe filoham-pirenena any Vatican dia voninahitra lehibe aloha izy io ho an'ny firenena izay mandray azy dia isan'izany Madagasikara. Fa rehefa misy visite d'état ataon'ny Papa Iray Masina toy izao dia miteraka irony antsoina hoe pèlerinage, zany hoe fivahinana masina touristika kokoa zany hoe ny olona zany dia misy marobe tonga aty amin'ny firenena malagasy hanatrika sy hiaona ary indrindra hiaina ilay sorona masina izay zava-dehibe indrindra ataon'ny Papa aty. Ka izy io dia isan'ny ataontsika hoe misintona ny mpizahatany ary indrindra mametraka ihany koa ny firenena amin'ny lafiny toe-karena zany dia mampiditra vola vahiny ihany koa izy io ho an'ny Madagasikara zany. Fomba fijery lavitrezaka tokoa satria isan'ny atao hoe vitrine de Madagasikara zany ny fahatongavan'ny Papa satria mitodika aty Madagasikara daholo ny masony zao tontolo izao ary indrindra dia fiombonana ary indrindra fanomezana hery ho an'ny firenena mihitsy sy mampiray ny firenena ny fahatongavan'ny Papa Iray Masina satria fanoroany amin'izao Madagasikara no nampiatrano ny Papa Iray Masina.